Shalom shalom, miarahaba antsika rehetra rehetra tonga soa amin'ny fianarana ny Torah ny Hashem Bezat Hashem. Manohy zao ny fampianaran'ny Rabbi Chaim Vital mikasika ny Sha'arei Kedusha na ilay varavaran'ny fahamasinana. Tamin'ny herinandro lasa teo moa zany tsika efa roa herinandro zay no nianarantsika ny dingana antsoina hoe hasid, ilay olona manao mpanatanteraka asa soa. Dia eto zany tsika hijery ny dingana fahatelo na fahaefatra moa zany izay ina moa tokony ho tanterahan'olona anankiray, tokony ho apetrany eo amin'ny fiainany mba azahoany an'izay dingana antsoina hoe hasid na olona mpanao asa soa. Izay ny olona miaina fa mitodika ho an'ny be sy ny maro fa tsy ho anazy soa. Bezat Hashem. Dia manasa an'ireo izay mbola tsy nahita an'izay moa zany no miverina ary mijery an'ireo na mihaino an'ireo fampianarana natao efa tany aloha. Bezat Hashem mba tsika zany zao hanohy ary hiditra amin'ny varavarana fahaenina, fa alohan'ny hidirantsika amin'ny varavarana fahaenina dia hitana moa zany ny dingana farany izay tokony tanterahan'olona anankiray rehefa tena te hiaina ary hiditra amin'izany dingana antsoina hoe hasid zany ilay olona. Bezat Hashem. Tonga dia hanomboka zany tsika zao. Et Oziz. Et des Kiyum Minhagot. Là, ça c'est ma maquette de book, ça. Des Kiyum Minhagot Torah. Et som zao izany dia dingana farany hitantsika teo mikasika ny fakana ary fanatanterahana ny fomba izay hita ao anatin'ny Torah. Inona io fomba hita ao anatin'ny Torah io? Izay le izy zany ireo fomba anatin'ny Torah tian'ny Rabbi Chaim Vital resahanareo ny fomba izay niampy napetraky an'ireo Rachamim olon-kendry tamin'ny andron'ny Anshe Knesset Agdola dia nampiany zareo ireo zany fomban zareo tamin'izany fotoana zany tena marina. Satria ny fomba ataontsika amin'izao fotoana zany ataontsika hoe fomba ho an'ny be sy ny maro, fa ny fomba ny Anshe Knesset Agdola misy zavatra ataontsika hoe mitombo amin'ny fanatanterahana ny mitzvot. Ny fomba voalohany hozy izy Kriyat Shema She'al Hamita be kavana. Izay hozy izy mampiavaka ny ataontsika hoe olona manaraka ny fampianarana manaraka ny Torah ary manatanteraka ny didy 780 izay hita taratra ao anatin'ny Torah. Fa eto ao anatin'ny Torah ihany fa misy zavatra misy asa hafa zany mitombo ao anatin'izay zavatra izay. Dia inona hozy izy izay zavatra? Dia izy Kriyat Shema She'al Hamita. Ny dikan'izay alohan'ny natory dia manao an'ilay Kriyat Shema. Hitantsika tamin'ny dingana teo aloha fa ny Israel, olona antsoina hoe Israel na vahoaka antsoina hoe Israel dia mila manonona ny Kriyat Shema izay tonona amin'ny vavaka maraina sy ny vavaka hariva. Fa ny hasida hozy izy raha ohatra ka te hahazo an'izay dingana izay dia mbola misy vanim-potoana anankiray hanononana an'io Kriyat Shema io amin'ny viny alohan'ny hatory She'al Hamita. Tena dika hoe She'al Hamita dia tena hoe eo ambonin'ny fandriana. Dia izay zany lasa intelo zany manonona ny faravakely manonona ny Kriyat Shema. Dia tsy vitany hoe manonona ny Kriyat Shema fotsiny fa hozy izy be kavana miaraka amin'ny fifantohana. Io kavana io izy ny tenan'izay olona fa rehefa tena miditra anatin'ny antsoina hoe bokin'ny Ari Akadosh, ilay maître mpampianatra ny Rabbi Chaim Vital izay nanoratra an'ity boky ity, dia any amin'ny antsoina hoe Sha'ara Kavanot na varavaran'ny fifantohana Kavanot. Dia any izy manazava tsara ny kavana tokony ho ananana rehefa manao an'io Kriyat Shema Alamita io. Fa maninona mila kavana fa nga le Kriyat Shema amin'ny Shaharita sy Arvita na ny vavaka maraina sy ny vavaka alina nga tsy misy kavana, misy kavana koa. Fa eto izy tena nametraka tsara hoe eo no tena mila anaovana ny Kriyat Shema, anaovana ny kavana na ny fifantohana. Misy antony ao fa Bezat Hashem mbola ho hitantsika any aorianany. Dia hozy izy Kimat Acha Hatsot Laila le it Abel al Hashchina vea Horban vela Asok Batora. Zao koa hozy izy
ny fomba fiainan'olona anankiray zay tena hoe liana ary hitrandraka iainana zany antsoina hoe hasida, dingana avo antsoina hoe hasida zay de le hoe mifo eo aorianan'ny hatsot. Tonga ny hatsot na ny sasakalina. Tena marina tsy hoe eo amin'ny sasakalina vao mifo, fa amin'ny sasakalina io izy no efa mitsangana zany ary iny hita Abel misaona ny Shekhinah. Iny le Shekhinah le fisian'ny Hachem, le endrika isehoan'ny Hachem eto amin'ny tontolo ity. Iny dikan'izay manao tikkun hatsot satria tikkun hatsot zany dikan'izay hoe tikkun fanamboarana hatsot amin'ny sasany, sasaka. Fa io hoe tikkun hatsot laila, tikkun hatsot na fanamboarana ny sasakalina. De amin'io tikkun hatsot io manamboatra ny Rachel sy Lea. Rachel sy Lea reo tsy tokony raisina ohatran'ny hoe le olona ao anatin'ny Torah fa concept, hevitra ara-panahy avo be. Fa misy simba ao anatin'ireny concept ara-panahy reny, rohaniot, de iny no ho amboarina amin'io vanim-potoana io satria amin'io vanim-potoana io indrindra no mila manamboatra an'izay antsoina hoe Shekhinah zay. Iny antsoina hoe tikkun hatsot. Ny hasida zany ny olona te hanao asa soa, hanatanteraka asa soa ho an'ny be sy ny maro, amin'io vanim-potoana io mihitsy izy no mitsangana. Amin'io ora io zay faran'izay sarotra satria manino? Satria ny ankamaroan'ny be sy ny maro matory. Ny ankamaroan'ny zavaboary rehetra amin'io fotoana io matory. De ny olona antsoina hoe hasida mitsangana mihitsy izy eo satria eo izy nanao asa ho an'ny be sy ny maro betsaka Hachem. De manao tikkun hatsot izy zany. De Khoberet de mila mahatsiaro koa izy ny nasimban'ny tempolo Bet Hamikdash. Zay koa kavana ao anatin'ny tikkun hatsot. Sady manamboatra ny Shekhinah no mitomany misaona amin'ny satria potika ny trano fonenan'ny fisian'ny Hachem Shekhinah eto amin'ity tontolo ara-batana ity. De ny fahatelo am'izay vita zay zavatra zay, la asok batora, mianatra, mandinika, mandalina ny Torah, mianatra. Amin'ny alina zany ny olona rehetrarehetra matory, ny zavaboary rehetrarehetra matory, ny biby rehetrarehetra zany fa ny ankamaroan'ny zavaboary matory, fa ny hasida eo mihitsy izy no mitsangana. Ary eo mihitsy izy no miady amin'ny torimaso satria ny torimaso tena io izy amin'io manomboka io ora io ka hatramin'ny indrindra amin'ny hipoiran'ny masoandro satria mangatsiaka zay ny manodidina rehefa hipoitra ny masoandro. De iny mihitsy ny torimaso ny tena ho avesatra. Nefa eo mihitsy le hasida, le olona antsoina hoe mpanao asa soa no hitsangana satria izy miasa nefa ny olona mbola matory. Batora, de hoy izy Yirat Hachem tamid al panav shelo yecheta. Zao koa izy ny zavatra anankiray, marika na fambara anankiray, ahafantarana fa ny olona anankiray zany tena hoe liana amin'izany fahendrena sy dingana ara-panahy antsoina hoe hasida zay de hoy izy hoe ny fatahorana an'ilay anarana Hachem na fatahorana an'ilay nahary Hachem zany io tamid mandrakariva, mandrakariva zany. De hoy izy hoe io fatahorana io izy ho apetrany foana eo anatrehany satria rehefa manana an'izay tahotrany Hachem zay na tahotran'ilay nahary izy de zay vao de mitondra an'ilay olona atahotra ny anota. Hevitra be dia be ao ambadika an'izay fa hevitra anankiray afaka vahantsika androany. Ny hasida zany ny olona matahotra ny anota. Matoa ilay olona matahotra ny anota satria fantany ny vokatra, fantatry izay ho avy rehefa anota izy. Ny vokatra ara-panahy izay ho taratra amin'ny ara-batana. De matahotra zany izy amin'izay zavatra zay satria rehefa misy ny ota de tsy maintsy manamboatra ny zavatra. Ny ota manimba. Tonga de teneniko ilay zavatra satria efa nianarantsika tamin'ny cours tany aloha fa ny ota no manimba ny taova sy fantsona zay misy any amin'ny fanahy tontolo ara-panahy amin'ny vatana ara-panahy.
reny tontolo ara-panahy reny sy ny vatana reny koa, reny no mitondra ny aretina ara-batana amizay zao eto amin'ity tontolo ara-batana eto, fa tsy vitan'izay fa ny vatana koa, ny trano azo antsoina koa hoe vatana. Ny fivondronana communauté azo antsoina koa hoe vatana. Ny firenena azo antsoina koa hoe vatana. Dikan'izay ny ota. Tsy hoe zany tena zay zay fampianaran'ny Chachamim anatin'ny Gemara. Dia amin'izay fotoana zay ny ota zany sady mitondra aretina, mitondra fahasimbana ara-batana, vatana tena vatan'ny olona anankiray, fa tsy hoe afaka, iny koa mitarika ny aretina ara-panahy ny fianakaviana anankiray ao anatin'ny tokantrano anankiray, iny koa mitondra aretina ara-panahy eo amin'ny communauté anankiray, eo amin'ny firenena anankiray sy erakin'izao tontolo izao. Zay mahatonga ny hoe raha ohatra ka te hanova zavatra anankiray ny olona anankiray, tsy tonga dia mitabataba any ivelany hoe izao no marina sa nareo no diso, fa amboarina aloha ny tena. Tsy maintsy manamboatra tena. Zay mahatonga hoe tsy maintsy tsadika aloha. Mila manamboatra ny tena satria ny tsadika zay ny olona mitodika amin'ny tenany, anamboatra ny tenany antsoina hoe tsadika. Fa tsy eny fotsiny nefa tokony hoe lalana zay lalovana, fa tokony lasa chasida rehefa avy eo vita iny dia afaka manamboatra an'izy amizay ny ankohonana voalohany indrindra ny ao an-tokantrano, amboarina ny aretina ara-panahy ny ao an-tokantrano. Reny mbola afaka dinihina tsara amin'ny manaraka fa misy aretina koa ny tokantrano. Ary izay zavatra zay taratra amin'ny antsoina hoe negaim na ataontsika hoe abokana. Ny trano no misy fambara voalohany raha ohatra ka manao lashon hara ny ataontsika hoe olona mipetraka ao anatin'ilay trano. Manao lashon hara ilay olona izy ka tratran'ny abokana, dia ny famindram-pona Hashem dia voalohany aloha asiany fambara eo amin'ny tranony, eo amin'ny trano lainy, eo amin'ny lain'ilay trano misy tasy, misy abokana. Efa mampitandrina zay Hashem hoe misy zavatra, misy fihetsika tsy mety ataonareo zay ao anatin'ny Torah zay. Dikan'izay misy aretina ny trano satria ilay mponina ao anatiny, ilay olombelona mitoetra ao anatiny efa manao ota. Dia mitohy koa zay eo amin'ny communauté, jerena amin'ny communauté ohatra ihany ity, tsy mifankahazo na hoe misy ady, misy fialonana. Zany rehetrarehetra zany antsoina hoe fambaran'ny aretina ara-panahy. Mila fisitranana koa zay. Ny fanasitranana azy tikony midot, fanaovana shalom, fihavanana amizay misy ny antsoina hoe fanamboarana an'ilay zavatra simba. Tahaka an'izay ny eo amin'ny firenena sy ny sisa sy ny sisa. Zay zany mahatonga ny hoe ny zavatra voalohany izay rehetrarehetra resantsika zay manomboka amin'inona? Satria ny olona anankiray na ny communauté anankiray na ny firenena anankiray, ny mpitarika ny firenena anankiray tsy matahotra ny manota. Iny no antsoina hoe ota, fandikana fady. Dia zay no mahatonga ny hoe mila apetraka foana izy andavanandro eo anatrehan'ny tarehan'ny tsirairay, anatrehan'ny tsirairay ny tahotra ny Hashem, satria amizay matahotra ny anota. Lalina be fa tohizina kely ihany. Bechol derachecha da'ahu. Satria hoy izy tadidio hatrany fa ny lalana alehanao rehetrarehetra, alehanao izy dia fantatry Hashem daholo. Fantany daholo. Inona dikan'izay? Na miafina ny olona, na hanitsainy ilay eritreritra rasy dia fantatry Hashem daholo. Zany hoe zavatra tokony tsy ho adino mihitsy. Satria rehefa tsy adino zay vao misy mipetraka tsikelikely ilay tahotra. Fa inona zany, izay koa zany mbola misy fampianarana ngeza be anankiray. Inona zany mahatonga ny olona anankiray na firenena anankiray na fianakaviana anankiray na communauté anankiray manota? Satria manadino ny Hashem, manadino an'ilay nahary, adino fa eo any Hashem any mahita, adino fa Hashem any maheno, adino fa Hashem any no manao an'izao zavatra rehetra zao. Io izy bakot nafsho im Hashem yitbarach lo yevatel afilo rega. Dia
fanampin'izay tahotra sy ny fahatsiarovana hatranin'ny Hasem zay ozy izy a, ny fametrahana mipetaka diboky zany zavatra mipetraka. Mipetaka tena atao ray, tena lasa ray amin'ny Hasem, ilay nahary. Mandraka hariva ozy izy ary tsy ho adino mihitsy zay loha efa tsy ho avera fahatany ohatrany hoe ajanona sanatrian'izany, na de fotoana anankiray fotsiny ary. Iny dikan'izay ny zavatra rehetrarehetra iainana vao mifoka hatramin'ny matory, vao teraka hatramin'ny maty de tokony ao an-tsaina foana hoe mipetaka amin'ny Hasem. Hasem de miaraka amintsika mandrakariva, na manota atsika, na manao ny tsara atsika, ao anatin'ny Hasem foana. Tokony manana an'izany eritreritry zay foana hoe mipetaka amin'ny Hasem zaho, Hasem miaraka ao amiko. Raha vao satria izy raha vao tapaka zay eritreritra zay, tonga de manota. Zay vao tena hoe tonga le dingana hoe manota le olona, satria tapaka le fandraisan'ny olona, le fanahy sy le nahary azy. Zay no antsoina hoe fahotana, satria tapaka zay de nanadino an'i Hasem de manjary mandika an'ilay sitrapon'ilay nahary Hasem. Zay zany ny zavatra rehetrarehetra. Zao vao vitantsika le dingana antsoina hoe Hasida zay nazavain'ny Rabbi Chaim Vital ao anatin'ilay varavarana fahadimy. Miditra antsika zao amin'ny varavarana fahaenina. De inona no zavatra hodinitsika ozy izy Rabbi Chaim Vital ao eto zany izy. והוא מכלול בקצרה כל הנזכר בשערים שקדמו, ובו התבאר סדר הנהגת האדם החסיד בדרך קצרה בכל מעשיו כל ימי חייו, למען לא ימות וזה עניינה. Ao anatin'ity varavarana fahaenina indray izy ho raisitsika ho fitinina kely ireo zavatra rehetrarehetra izay fahitantsika mikasika ny dingana antsoina hoe Hasida. Izay zavatra hitantsika eto anatin'ny varavarana teo aloha zany c'est-à-dire de eto amin'izay ty varavarana ity tsika hoe izy anazava ireo fandaharana le zavatra tokony tanterahana, ny lalana sy ny fomba ny olona anankiray izay antsoina hoe Hasida amin'ny eo amin'ny atsipriany zany, eo amin'ny ankapobeny tsara, amin'ny ankapobeny zafady. Behol ma'asab, inona ny zavatra ataony amin'ny andro iainany. Inona zany ny antsoina hoe fiainan'ny olona anankiray, adama anankiray antsoina hoe Hasida. Zay no dinihana ato. De inona ozy izy io zavatra iainany io mba tsy ho lavo izy amin'izany dingana zany, satria matoa izy miteny mba tsy ho lavo na olona anankiray tonga amin'ny dingana, mety tsy hoe mety, misy foana ny possibilité ny olona eo lavo hazo shalom, tsy izay ny tanjona fa izay indrindra ny varavarana ity no jerena hoe inona zany ny zavatra ataony de inona ny tokony tandremany tsara mba tsy ho lavo, mba tsy ho very, tsy hanota, tsidina foana amin'ny dingana efa tratrany. Zay zany no dinihana eto betsaka Hasem. De zao izy izy. Etika zao. Veata beni. Shma bekoi lechol asher ani metzave otecha. Zao izy izy, zao ry zanako izy izy. De ity zany fa rehefa miresaka olon-kendry indrindra Rabbi Chaim Vital i Ben Israël koa rehefa manazava anatin'ny boky hafa makina an'izay fomba fiteny zay, fomba fiteny olon-kendry tian'ny mpiara-belolamina ary antsoiny hoe enory zanako. Zany fomba fitenin'ny ray aman-dreny amin'ny zanany. Ny ray aman-dreny zany reto olon-dehibe reto de miresaka amintsika zanany hoe atabeny zao ary ry zanako izy izy. Shema bekoli, enoy tsara ozy izy ny teniko, ny feoko, izy tsy miteny zafady, enoy ny feoko, lechol asher ani metzave otecha, amin'ireo zavatra rehetrarehetra zay ho apetraka ho tanterahanao. Metzave, inona dikany zany? Metzave tsara zany didy. Inona zany zavatra tenen'ny Rabbi Chaim Vital eto? Raha tianao no
afantatra ary enina amin'izany antsoina hoe dingana hasida zany. Ireto ary ny didy ho apetrako, afatra apetrako aminao, hoe zany afatra apetrakan'ilay ray aman-dreny amin'ny zanany, afatra apetrakan'ilay olon-kely ho antsika taranaka aty aoriana. Arao tsara hozy izy ary enoy ny feo amin'ireo didy. Tsy Hachem ve no manome didy amin'ny olombelona fa maninona indray olombelona eto indray no manome mametraka hoe metsavé ary zany misy fiteny Hachem. Asher ani metsavecha. Izay satria zao izy no mandidy anareo izy Hachem. Resaka ny Hachem no tenenin'ilay olon-kely antsoina hoe Rabbeinu Vital. Izy koa mametraka didy. Ary mametraka ny didy otecha ho anao izy. Iza Hachem. Tsy amalan'izay tsika fa aloha tonga dia tohizana. Io izy. Ikon likrata Elohecha Israel. Mila vonona foana izy ianao andavanandro ny antso na iantso likrat ani Hachem Elokecha. Bechol laila be lartecha lishon. Indrindra hoy izy isakalina amin'ny alina ary alohan'ny atory. Recholala be lartecha lishon. Eo an-dalan'ny atoriana. Ino dikan'izany? Aza matory izy izy, aza manomboka hoe atory amin'ny alina izy nefa tsy niantso any Hachem na tsy nametraka ny Hachem ilay nahary Hachem Elohecha Israel. Eo izy miteny rehefa anao manadingana Israel zay izy izy. Rehefa alohan'ny atory anao izy izy, aza soronao ny atsoy ary mitsangana ary mila vonona izay zavatra zay zao izy izy Rabbeinu Vital. Mila fiomanana zay le teny tadiaviko teo. Mila miomana anao izy fa ho atory ary rehefa atory anao izy apetrao an-tsainao atsoy ilay Andriamanitra ny Israel. Fa maninona amin'ny vanim-potoana fatoriana. Fa zay zany afatra voalohany apetrakan'ny Rabbeinu Vital. Inona ny dikan'izay fa maninona ny alina fa maninona rehefa atory dia mila miantso an'ilay Hachem ny Eloke na ny Andriamanitra ny Israel. Izy izy. Zachorki hi mita aktana mazkirecha amita hagedola ha'amitit. Satria izy izy zao ny fatoriana izy izy rehefa atory. Io izy izy mampatsiahy fahatsiarovana anao an'ilay satria ny fahafatesana kely izay mampatsiahy anao mandrakariva izy amin'ny fahafatesana lehibe izay tena izy rehefa antsoina hoe maty le olona. Maty izay hoe miala eto ankehitriny ity. Inona dikan'izay? Ny fatoriana izy izy zavatra fitaovana napetraka Hachem mba hatsara hanampy azy ho antsika olombelona zany mba hatsiarovantsika fa tahaka ny fatoriana ny fahafatesana. Araka ny efa niteresantsika fa ny teny gasy rehefa miteny hoe matory enony hoe met zay maty amin'ny teny hebreo. Matory misy raha ohatra ka hoe zarana roa dia hoe matin'ny ory, matin'ny tahotra. Atsika tsy hiditra amin'izay zay hevitra afaka zaraina fotsiny. Fa eto zany Rabbeinu Vital tonga dia milaza fa rehefa matory anao izy fatara fa mampatsiahy anao ny fahafatesana tena izy rehefa ho avy iny fa any amin'ny admeazy esrima izy izy ny fitenenana amin'ny hebreo fa indika izay ka hatramin'ny taona roapolo amby zato. Bezata Hachem. Zay zany izy izy ny zavatra voalohany. Fatoriana dia tahaka ny fahafatesana. Satria zany ianao rehefa ho faty, ndray manko miafatra. Ny olona anankiray rehefa ho faty dia eo izy vao mahatadidy an'i Hachem. Eo izy vao mahatadidy an'ilay nahary hoe kay hoe matahotra izy fa ho faty.
zay vao miresaka hoe fona zay vao manao an'ireny zavatra rehetra hoe ka zay zavatra zay tokony ananana hozy izy isaky ny atory. Satria ny fatoriana dia fahafatesana kely. Izy takela bechol ha ma'asim she'asita be'oto yom. De zao izy izy. Inona zany ny zavatra tokony atao satria zay foana ny fanontaniana. Inona ny tokony tanterahina amin'izay fotoana zay? Alohan'ny hatory ianao izy izy. De avereny daholo izy ireo zavatra rehetrarehetra nataonao tamin'io andro io. Inona nataonao, inona dikan'izay? Manao rétrospection izy ny vazaha, mamerina, mandinika an'ireo fihetsika, mandinika, mamerina an'ireo teny, mandinika, mamerina an'ireo fieritreritry mba fieritreretana tamin'io andro io. Ny tsara zany, tsy hoe ny tsara, ataontsika hoe zay hoe fitsarana hoe inona ny mety nataoko amin'le fanatanterahako an'le zavatra mety nataoko, mety ve le isa misy zavatra mbola azo amboarina, inona ny zavatra tsy nataoko de mangataka famelan-keloka amin'iny ary tena miezaka ny tsy hamerina intsony amin'ny andro manaraka ho hanomboka. Zay zavatra rehetra zay izy tokony ho ataon'ny olona alohan'ny hatory zany le fomba, zany le fihetsikan'ny olona antsoina hoe chaside na olona mpanao asa soa. Alohan'ny hatory fantany fa fahafatesana kely, dikan'izay rehefa misy ny fahafatesana misy ny fitsarana any ambony satria ny olona maty tsy maintsy mandalo amin'ny antsoina hoe bedidinina na trano fitsarana. De alohan'ny andehanana amin'ny trano fitsarana zany de aleo de efa manamboatra tena, mitsara tena aloha. Satria na fahitantsika izy aveo isakela bechol ma'asima she'asita be'oto hayom ve'im yesh ba'em ra'im hita vade alehem sheken derech ha mumatim. De zay hozy izy, raha ohatra hozy izy ka misy zavatra ratsy natao tamin'io andro io de mila mibebaka, manao confesser ahoana moa zany? Eny ataontsika hoe mibebaka. Mila fibebahana, fangatahana ny famelan-keloka amin'ireo zavatra tsy nety natao, ra'im zavatra ratsy, ra'im zany avy amin'ny ra zany hoe zavatra ratsy. De sheken derech ha mumatim satria zay hozy izy ny fanaon'ny olona zay nahazo fitsarana ny satria tokony ho faty izy. Zay le nitenentsika teo, rehefa ho faty ny olona anankiray zay izy vao mamerina mieritreritra ny zavatra tsy nety nataony, zay izy vao mahatadidy hoe tokony tsy nanao an'izay fa mangataka famelan-keloka. Io zavatra iny zany, iny fihetsikan'ny olona anankiray tena eo anatrehany fahafatesana zay izy zay no tokony ho ananana alohan'ny hatory. Zay no manampy antsika amin'le ametraka ny kavanana rehefa hatory am'zay rehefa aveo satria rehefa hatory zany misy ny fahafatesana fa ny fahafatesana io afaka havadika lasa ataontsika hoe fandehanana amin'ny toerana avy misy hasina any amin'ny tontolony ambony fa zay mbola dingana hafa zay fa alohan'izay rehetrarehetra zay hozy izy mila aloha anao manadio ny vatana. Mila manadio ny vatana, mangataka famelan-keloka tena mifona amin'le zavatra tsy nety natao, averiko ihany na tao anatin'ny saina na ny zavatra tenenina na ny zavatra na ny fihetsika natao. Mila dinihana daholo, mandinika zany alohan'ny hatory fa tsy tonga de hoe reraka de matory. Zay moa zany efa asa foana hatramin'izay ny Israelita rehefa ohatra hoe sakafo tsy misakafo fotsiny fa misy asa atao, zavatra rehetrarehetra avoda zany asa. Eo izy. Vetekabel aleha ol malchut shamaim bekriyat shema she'al hanmita ve'alot nishmatecha be'echad. De rehefa vita hozy izy zay hoe fibebahana zay ary tena hoe ezaka ny tsy hamerina an'izay intsony de zavatra atao faharoa tekaber aleha maka ny jogan'ny Torah rehetrarehetra, ino dikan'izany? Manaiky ohatran'ny hoe mamerina fanekena ny mahatokana ny Hashem ary ny fanjakany eo amin'ny fiainany eo amin'izao tontolo izao sy eo amin'ny fiainantsika moa zany. Ino dikan'izay? Mamerina ary mijery moa izy le kavana, zay le hevitra le fifantohana ao ambadika ny kriyat shema zay tonona alohan'ny hatory. Rehefa zay hozy izy ny atao mifantoka amin'izay kriyat shema zay, misy an'izay kavana zay, de zay vao inona ny tanjona an'le fifantohana ao anatin'ny kriyat shema hozy izy satria rehefa mifona manaiky amin'ny fisiana Hashem satria izy nitokana ary izy no manjaka, zay ianao hozy izy vao afaka maninona
She Alamita riha alot apiakatra ny nishmatecha raha neshama na ny fanahy adikatsika izy hoe fanahy fa izy miteny hoe nishma zay dingana fahatelo ny karazana fanahy satria misy nefesh, roa, neshama, nishmatecha. Zay izy mahatonga anay hoe ampiakaro ny fanahinao reo izy telo, izy telo reo miakatra indray mandeha be echad. Indray mandeha rehefa manona ny kriyat shema zany inona tokony zavatra mitranga rehefa matory avy eo hiakatra le fanahy any amin'ny tontolo. Ampiakatra le fanahy moa zany. Aharka afked ruhaha be yado idbaraha babasuk be yadeha afkid ruhi padita oti Hashem el emet. Rehefa anao izy zany le olona anankiray zany anao ny kriyat shema alohan'ny hatory mampiakatra an'izay fanahy zay tsy alefa fotsiny izy hoe ampiakarina dia vita fa tsy maintsy manonona an'ilay pasoky ilay andinina toko fa Shmuel Shmuel Tehillim. Tehillim io ino ity psaume moa zany. Tsy haiko izy amin'ny teny gasy fa psaume zay fa le psaume raika amby telopolo andininy fahaenina. Dia hoy izy hoe eo ampelantananao izy no ametrahako ny rohi ny fanahy adikany izy hoe ny fanahy fa io izy miteny hoe roa amin'ny teny hebreo misy dikany koa zay dingana faharoa amin'ny nefesh amin'ny fanahy karazana fanahy telo zay fa zay hoe eo ampelantananao izy ny fanahy no apetrako. Mila miteny an'io zany satria amin'izay rehefa alefa le fanahy tsy alefa fatany amin'ny toerana hafa fa alefa eo ampelantanan'ilay nahary Hashem. Dia zay vao matory na tafiditra amin'ny dingana kely ohatran'ny hoe fahafatesana kely io ny antsoina hoe fatoriana araka ny teneniny teo. Dia zay Bezat Hashem nampiasainy misy finoana anankiray nakazay concept zay. Bezat Hashem. Hoe arakar ha apikad rohi beyado ok. Ke inyan hamita ha amitid. Dia io izy zany zavatra tokony atao zany hoe tahaka ny amin'ny vanim-potoana rehefa olona anankiray hazo shalom any amin'ny rehefa 120 ans faniriana rehefa hiala amin'ity tontolo ity. Ina dikan'izay eto mampianatra koa Khanivital fa raha ohatra misy Israely anankiray no faty dia tsy maintsy ampiana izy manao kriyat shema alamita raha ohatra ka mahavita ny teny hoe zay no eritreritra voalohany. Averina ihany zany izy teo fibebahana mandinika ny zavatra natao tamin'ny io andro io. Fa raha ohatra ka hoe tena hoe le fahafatesana tena hoe hiala amin'ity tontolo ity amin'izay tsy tamin'io andro io zany fa tamin'ilay fiainana rehetrarehetra. Satria fantatra fa efa hiditra amin'ilay trano fitsarana rehefa ho faty. Dia aloha ary aloha tonga dia mitsara teny satria rehefa olona anankiray ohatra hoe misy fitsarana zao misy olona nanao ratsy ohatra dia andeha amin'ny trano fitsarana izy fa vao alohan'ny andehana izy dia efa mitsara teny hoe tena tsy nety marina natao. Dia rehefa tonga eo anatrehan'ilay mpitsara izy ka miteny hoe zao ny zavatra natao fa dia alohan'ilay fitsarana latsaka dia tonga dia fitsarana io tsy maintsy maivana kokoa ny olona anankiray rehefa tonga ao anatin'ny fitsarana tsy manaiky mihitsy izy tsy nieritreritra mihitsy izy hoe tsy mibebaka mihitsy fa tonga dia tonga hoe eny ara fa inona zany ny fitsarana reo fa ny zavatra nataoko za efa marina daholo. Ny fitsarana ny olona io raha tena diso izy mafy kokoa ny olona anankiray hiditra amin'ny trano fitsarana dia efa miteny hoe meloka za. Marina nandiny tena za dia tsy nety ny nataoko. Zay no mahatonga ny hoe moramora kokoa ny fitsarany ilay olona izay nanao an'izay etapy rehetrarehetra zay lalana rehetrarehetra zay mangataka fibebahana rehefa avy eo manaiky ny fisian'i Hashem izay tokana sy ny fanjakany eo amin'ny fiainana. Dia zay vao manao kriyat shema alamita. Zay zany kavana tokony atao raha ohatra ka sanatrin'izany rehefa tonga ilay andro tokony hialana eto amin'ity tontolo ity. Amin'izay maivana dia ho apetraka eo ampelantanan'i Hashem ny fanahy zay faefatra zay. Bezat Hashem. Bezat Hashem. Dia hoy izy Shinema ba hoe haroa tashuv el ha'ilokim satria izy voasoratra any amin'ny Kohelet bokin'ny Shlomo Hameler Salomon mpanjaka zanaky Davida Meler hoe satria izy ny ruach ny ruach koa izy ruach zafady tashuv dia tsy maintsy miverina any amin'ny Elohim.
tsy miteny izy any amin'ny kevavike fa any amin'ny Elohim. Leza tazany. Zay zany a nahatonga ny fampianarana eto ny teny hoe milaza hoe tokony rehefa hampiakatra ny fanahy satria atory na sanatria izany rehefa hoe ho faty tsy maintsy ampiakarina ny fanahy avy amin'ny alalan'ny kriatrema anamita dia indrindra ampiakarina fa ho apetraka eo ampelantanan'ilay nahary ilay Elohim. Dia amin'nam ata hamita aktanà tena lo betorata pikadona le ahzi ny ahzira leha hadashim liv karim liv garim metim. Fa zao izy rehefa le amin'izay fotoana zay izy rehefa hoe mitenitsika hoe ametraka ny fanahy eo ampelantanan'ny Hashem dia misy toky matoky misy fatokisana fa ho averin'ilay nahary io fanahy io rehefa mifotsika ary io fanahy io rehefa miverina izy dia lasa hadash fanahy vaovao fanahy tena tsy eo intsony zany tsy mipetraka intsony zany le otara izay natao tamin'ny andro iny satria ampiakarina any izy dia ho sasana le fanahy amin'ny fatoriana. Zay ny tanjon'ny fatoriana ny tena marina. Raha ohatra ka nisy zavatra tsy natao tamin'ny andro iray rehefa matory dia diovina satria ny ota no mandoto ny fanahy, manimba ny fanahy dia mila ampiakarina iny loto iny le fanahy iny dia ho diovina any ambony any. Ahoana fanadiovana azy? Tsarana aloha. Rehefa tsara izy dia ohatra hoe mahazo lalana miverina indray eto amin'ity tontolo ity amin'ny andro manaraka hanatanteraka ny sitrapon'ny Hashem dia diovina aloha ilay izy dia avy eo miverina zay vao averina ao anatin'ilay vatana. Inona ny dikan'izay? Raha ohatra ka dika amin'ny hoe tontolo ara-batana matory tamin'io andro io isika nanao asa be dia be reraka matory tsika mifo miverina tampoka ny hery rehetrarehetra. Zay ilay kôdy, zay ilay zavatra ianarantsika eto no inona dikan'izay hoe miverina tampoka ilay hery satria tsy tao intsony nampiakarina ilay fanahy dia nisargena ny energia ny heriny ary nidiovina izy dia naverina rehefa mifo. Zay mahatonga hoe rehefa tena hoe mahay matory tsara dia tonga dia miverina ny hery tsy reraka zany ary io hery io amin'izay no anaovana ny rehefa manomboka indray ny andro manaraka dia mba ho manana hery anao zavatra tsara foana tsy hamerina intsony ilay ota teo aloha fa anao foana zavatra tsara dia manana an'izay mety tsara foana zany isan'andro ny tena marina. Zay no mahatonga izy miteny hoe hiverina io fanahy io averina mametraka ny fatokisana fa mbola fo hoe amerina ny fanahy io ilay nahary ny maraina rehefa mifo ary ho isy lasa hadesh vaovao hery vaovao hadashim hery maro be dia be hozy izy vaovao ary liv kaim satria dia zay koa ilay hoe rehefa mifo zany tsika dia zay koa izy zany no ataontsika hoe fambara amin'ny hoe fitsanganana amin'ny maty. Ny fifoazana zany no antsoina hoe fitsanganana amin'ny maty kely satria ny fatoriana dia fahafatesana kely dia rehefa mifo tsika amin'ny maraina dia io fahagagana lehibe ny tena marina. Fahagagana lehibe zany hoe mbola miverina tsika nefa efa maty tamin'ny alina dia miverina amin'ny maraina. Zay mahatonga hoe vao mifo dia tonga dia mametraka ny fisaorana ao anatin'ny ao anaty saintsika hoe mode ani ho an'ny lahy moda ani matoky ary mametraka ny fankasitrahana zao izy zay ny tena antsika isaka misokatra ny maso lefaneha eo anatrehanao eo atrehan'ilay mpanjaka meneha khavikayam mode ani lefaneha meneha khavikayam mpanjaka mandrakariva mandrakizay anjaka ho velona mandrakizay zafady Nehezarta by izay namerina ao amiko nisy maty irony fanako nisy fany Hemla ary efa mamaky amin'ny teny zany tsy miverina intsony indray lasa vetivety dia nisy maty dia Hemla raba emonateha ary feno ny fatokisanao amiko zany amintsika. Zay ny zavatra tenenina vao misokatra ny maso satria miaina fahagagana isan'andro misy fahagagana fa rehefa satria masika izao isan'andro sika ohatran'ny hoe misy an'izay famindram-pony ilay nahary zay foana isan'andro mifo nefa zany zavatra zany raha tena marina tokony fankasitrahana lehibe isan'andro
ho an'ilay nahary satria mbola nahazo voatsara zany tsika tamin'ny alina nitsarana de mbola niteny foana ilay nahary hoe eny na de zao ary nataonao tamin'ity andro ity fafana izy de avereno mamerina indray anao miverena amin'ity tontolo ity ary manaova tsara kokoa noho ny tamimaly mbola nahazo famindram-po isan'andro tsika isaka mifo de tsy maintsy misaotra tsy maintsy makasitraka satria averiko ihany fitsanganana amin'ny maty zany mahagaga zay ny finoana zay azo averiko ihany izy finoany ny malagasy hoe misy zany fitsanganana amin'ny maty sy miandry ny mpanjanaka sy ny misionera ny vao miteny hoe vao nalalan'izay hoe fitsanganana amin'ny maty fa zany zavatra zany fomba efa hatramin'izay ka io nefa ao anatin'ny Tora hoe misy ny fitsanganana amin'ny maty voalohany eto Rabbi Chaim Vital de mampianatra antsika fa ny fatoriana sy ny fifohana de efa hoe fahafatesana kely sy fitsanganana amin'ny maty kely marika ny fitsanganana amin'ny maty amin'ny andro rehefa mitsangana amin'ny maty daholo am'izay ny tonga ny fitsanganana amin'ny maty betsaka sy io izy zay fikodana ny garim metim mampiakatra ny vatan'le maty mamelona moa zany satria mampiakatra mamelona ny vatan'le maty tena lo betorata pikadon leha hadashim matim ushha afady tsy mipodraky reto izy etotsika zao ushhar ushhav be ema بيرأكي هني روخاخا أولا لا تيت دين بحشبون ليوتسريخا على كل ما أسيخا بديبوريخا ومحشبوتيخا بيوم هاو يعني أنا كل ذاتوفا إما دورتين تو فاتش زي زان فوي بريفيرنا يز ما ميركان توكي ما ميركان فاتوكيسن بريفيرنا يوفنا يو يعني معنا زان سادي وانا لا إيرفوفو أرزين ماركن في سنة نمات فا يزي ياكا وزي يوفنا يو زان efa matory tsika zay hoe maty fahafatesana kely mila fantarinao izy fa iny zay le tenentsika teo izy teo ki hine rohaha iofananao izy hiakatra ary hotsaraina la tête ahazo omena fitsarana izy ve heshbon ary ohatrany hoe tovy heshbon zay ohatrany hoe mandoa ny trosa mandoa zavatra anankiray zavatra zany mividy tsy mividy ka misy zavatra mividina totrika zay vidina heshbon le yotsraha de io izy eo amin'ny eo anatrihan'ilay nahary nifananao io izy io no izy le nahary no hitsaranao ary angataka ny vidin'le zavatra nalainao na fisimbanao tamin'ny fiainana tamin'io andro misy fitsarana lehibe zany ao izy alcool maaseha eo anatrihan'ireo zavatra rehetra natanterahana action la asot le diboreha sy ny zavatra nitenenina dibor zavatra voateny action parole de mahsavoteha pensée eritreritra eo amin'ireo lafiny zavatra teny leo izy no tsarana an'le fanahy rehefa miakatra any isakalina isakalina isaky ny atory bayom haho de zavatra rehetra nataonao zany nataon'le olona anankiray tamin'io andro io teo amin'ny eritreritra teo amin'ny fiteny sy ny fihetsika tamin'io andro io zay mahatonga hoe hotsaraina amin'izay zany le olona ka aloha tsika alohan'ny atory de efa mitsara tena araky ny tenitsika teo foana fa ny olona anankiray zay mitsara tena aloha hiditra amin'ny fitsarana ka tonga de miteny izy eo anatrihan'le mpitsara hoe manaiky ary hitako fa diso ny zavatra nataoko fa de mangataka ny famelan-keloka ny fitsaran'le mpitsara amin'izay fotoana zay ho malefaka kokoa لنخين على إثنين لبيخة بديبور أو بهيرهوئين بتليم عاد أشير تيشان بتردم بحد ها نسكار إذا زي وزيز ريفا نفيتان زي فيدوي نديكي فيدوي في دبان ألوان التور أرنا نون رو زاوتاني ريتان تنين بيخان ديتال روزيز دي aza sina eritreritra ratsy zany izy eo anatin'ny sainao rehefa atory anao satria efa mibebaka anao tamin'ny tenanao izy zany nefa nanao an'izay fibebahana zay ary manaiky fa tsy mety tsony ny zavatra natao ary tsy amerina zay vita iny aza mieritreritra zavatra ratsy tsony aza pina tsony ny zavatra ratsy anatin'ny eritreritra fa tonga de ndana am'izay izy matory ary manao zavatra
matory ampiadanana, ampilaminana. Zay no tiany teneny eto satria efa natao zay zavatra rehetra tokony natao. Iny moa zany natahorana sisa rehefa nanaiky isika efa diso. Aza matahotra intsony fa matory ampiadanana hozy izy. De zay miakatra am'zay le fanahy de ho tsarana fa le fitsarana averina ihany fa ho malefaka. Ary afaka efa miverina io fanahy io avy voatsara de mahazo an'le hery anaovana indray ny hanatsarana ny andro manaraka sy ny sisa. Misy ka hoe mbola afaka izaka kely. Aza misalasala Shalom Shalom manaraka amin'ny YouTube misy hitako misy manaraka fa be zatrany. Aza misalasala mametraka fanontaniana na amin'ny commentaire na amin'ny messenger rehefa vita ilay typografia zay zatrany. Hozy izy. Zay zany hozy izy afatra voalohany napetraky ny rabbi Chaim Vital mikasika amin'ny fomba fiainan'ny olona anankiray antsoina hoe chassid andavanandro. Matomboka amin'ny fatoriana. Hozy izy. Eka asher takitsa mishnatecha achara hatsot laila kuma maher mizrizut. De zao izy zany satria araka ny teneny teo rehefa hifoha am'zay anao izy izy amin'ny sasakaliny. Le olona antsoina hoe chasida zay. Rehefa mifoha izy izy amin'ny sasakala avekany tikony hatsot mitsangana izy ary tonga de kinga mitsangana amin'ny akingana ary miady kuma mahery tena ohatrany hoe misy akingana sy amin'ny hery ohatrany tena mitovy hoe mahery zay misoratra ato. Aingana zany kinga zany dikan'izany hoe mahery zany be zrizoty ary tena olona kinga. Magnino izy tena zay satria aveo eo amin'ny sasakalina ny torimaso no manomboka tena ataontsika hoe matsiro na hoe matanjaka. Sarotra be ny fo amin'ny ora io satria eo mihitsy tsika no tena matory hoe lalana raikitra anatin'le torimaso nefa eo mihitsy hozy izy le olona antsoina hoe chassid, le olona mpanao asa soa no mitsangana. Ary rehefa mitsangana izy de tena hoe lana kinga, mila kinga amin'ny fisanganana hozy izy. Kal kanesher maivana tahaka ny voromahery. Kôdy koa zay avy akany zavatra hoe afaka raisina ara-bakiteny atao hoe kisarisary hoe maivana tahaka ny voromahery satria ny voromahery ny vorona zay mahay manidina farany avo indrindra. De hevitra koa zay dikan'izay zany izy maivana satria rehefa maivana zavatra maivana zany zavatra afaka miakatra avo be. Kôdy koa zay avy akany. De hoy izy de rohatsa iadeha kadina ke shora le avira roa ra'a misy bisarefa. Voalohany hozy izy rehefa mifoha zany ianao amin'ny maraina zavatra voalohany atao hozy izy sasao ny tanana analana ireo roa raha na ilay loto mipetraka miafina ao anatin'ny tanana ratsan-tanana. Inona ireo loto ireo avy aiza? Io hoe loto ara-batana. Fa maninona rehefa mitsangana tonga de mandeha maka rano de sasana satria le izy tsy loto ara-batana fa loto ara-panahy. Fa inona io loto io zay am'zay ho antsika angambany izy satria efa nianarantsika tamin'ny fampianaran'ny Ben Ish Chai. Ny fanaovana ny Netilat Yadayim na manandratra ny tanana zay dikany Netilat Yadayim. Fa tsy hoe manasa tanana, sandatra ny tanana. Satria ny tanana no anaovana asa maase. Ny tanana no ampiasaina rehefa hanao zavatra. Ka io tanana io rehefa hanao zavatra mila hamasinina no mila asandatra mba ho masina. De rehefa hanao zavatra de masina daholo ny zavatra atao. Fa raha io tanana io izy matory tsika de mifody tsy sasana tonga de ny zavatra rehetra atao amin'io andro io zany tsisy hasina. Ary tsy vitsy hoe tsisy hasina mbola lozana izay misy loto ara-panahy tsisy hasina. Fa maninona hozy izy fa avy aiza zany io loto io satria azadiny fa rehefa matory zay ny tenenin'ny Rabbi Chaim Vital teo fahafatesana kely ny antsoina hoe fahafatesana na hoe ny ahafantarana fa misy fahafatesana
amin'ny toerana anankiray satria misy loto antsoina hoe roi tomaty mety na loto ny fahafatesana. Tomaty mety zany loto. Matoa misy ny fahafatesana hoe tsy maintsy misy ny antsoina hoe loto miaraka aminy fa loto ny fahafatesana tsy hita maso le izy fa raha ohatra ka tiantsika hoe ho hita dia misy fofony. Zay zao tasiny. Io loto io voalohany indrindra tsy maintsy mifikitra izy izy any amin'ny hoy izy benisray any ao ambanin'ny ho-tanana. Zay mahatonga hoe vao mifoha mitsangana tonga dia manasa tanana. Zay vao afaka manonona ny anarana Shem, anaran'ny Nahar. Satria amin'ny otrikainy teny moderna io tsisy anarana Shem anankiray. Fa rehefa avy eo avy manasa tanana zay vao afaka manao an'ilay ao aorianan'izay vao manao bénédiction ny Tilakiadainy. Fa alohany ara antsika miteny an'ilay bénédiction ny Tilakiadainy misy anarana Shem. Rehefa avy nanasa ny tanany io izy tonga dia andana makany amin'ny trano fivoahana ary asory daholo izy ireo zavatra ireo loto ao anatin'ny vatany. Ino dikan'izay mila mivoaka, avoaka ny loto. Zay vao afaka manonona ny anarana Shem. Raha manonona ny anarana Shem nefa mbola misy loto, ino dikan'izay na hoe tokony mivoaka amin'ny izy karazany roa, tsy azo atao ny tena marina ny manonona ny anarana Shem. Satria mila madio, toerana madio, vatana madio, fanahy madio. Mianga foana le izy amin'izay zavatra roa zay, mpifandraisan'izay zavatra roa zay. Eo izy la avir oar ra'a ny bisareha asory ao anatin'ny nofonao, nofotra, ino hoe nofotra vatana ny zavatra ratsy, zavatra maloto, roa ra na ny loto ara-panahy zay antsoina hoe ratsy. Vetenlo braha veshevah ve odaa al ny emanuto yidbarach shelo ikev et ruach al rov avonecha velo hayita zo mita a ruka a amitit. Izao izy izy. Izy teo. Dia mila amin'izay fotoana izay zany rehefa manadio ny vatana dia misy an'izay eritreritra izay koa atao izy hoe marina izy fa mendrika ny tokony tsy ny hoe guilty coupable. Inona izy amin'ny teny gasy? Coupable mendrika coupable hoe mendrika ny tokony hoe nanao ratsy zany, zay zay ny tenenina. Tadidiro izy fa olombelona mpanao ratsy dia tokony tsy mendrika ny velomina intsony nefa mbola tafisangana ihany izy tamin'ity andro ity. Dia zay no mila fankasitrahana amin'ilay Nahar hoe mbola nameny andro iray iainana anaovana indray hiezahana nanaovana zavatra tsara noho ny zavatra efa natao tamin'ny omaly. Zay ny eritreritra, zay ny fatao rehefa mifoha maraina. Dia miezaka zany hanao zavatra tsara kokoa ny tamin'ny maly. Raha nianjera tamin'ny maly tsy maninona. Fa voalohany indrindra aloha tsy hoe tsy maninona dia hoe mbola mifoha maraina. Mety sanatria izany tsy mifoha intsony maraina fa ahoana ametrahantsika toky hoe mifoha zany maraina satria nanao an'ireo zavatra rehetra ndraisantsika rehetra teo alohan'ny hatory. Izay tasy. Terroir ahita mita aroka dia mametraka koa ny fankasitrahana sy ny fisaorana hoe iny fahafatesana kely le natoriana iny misaotra fa tsy natao tena hoe fahafatesana tena izy satria misy olona hazo shalom sanatria izany matory dia tsy mifoha intsony. Katsika nefa tsy ihany fa mbola tafafo. Dikan'izay mbola misy fiarovana, mbola misy fitiavana ilay Nahar ao antsika hoe mbola alefao fa mbola afaka ataonao, mbola ametrahana toky foana zany dikan'izay. Ametrahana toky foana hoe afaka manao foana anao ny zavatra tsara satria mbola zay misy an'izay mérite zay. Dia hoy izy izay no tonga amin'ny hoe namerenan'ny Hashem, namerenan'ilay Nahar an'ilay fanahy ao anatin'ilay vatana satria mbola ametrahana toky. Azo ametrahana toky ary namena hery vaovao amin'io andro vaovao io ary anjarantsika amin'izay zany amin'io andro io no miezaka ny tsy hamerina intsony ilay zavatra tsy nety natao tamin'ny maly na hatramin'izay ary hamerina ny hanao ny zavatra foana, ny zavatra tsoa, zavatra tsara, hanarina ny zavatra ny simba, izay no atao hoe tikoina sy ny sisa sy ny sisa.
بنعمل إير فوفو ونعم يحذير نشمتو لفريم ميتيم فيوتير editor ميتيم فيوتير مي خودشت وحزكت مي بريشونا ولما آن لو تيهي كفوي توفا إمو إتسكيرو فيتاسيكتي Izy zao ozy izy niafatra. Tandremo izy izy no tsy mahay ataontsika hoe mankafy fa tsy mahay ny lanjan'izany zavatra zany. Zany fahagagana sy famindram-pon'ny ilay nahary izay mitranga isa-maraina zany ozy izy. Tandremo manadino an'izany, tandremo tsy mahay apprécier, tsy mahay maka ny tsy mahita an'ilay lanjany zany famindram-po lehibe sy fitiavana lehibe zany ozy izy. Zay averiko any izay mitranga isan'andro. Satria ny dikan'izay raha ohatra zany hoe manadino an'izay fahagagana sy mariky ny fitiavan'ilay nahary zay ozy izy, zay no mahatonga ny alahelo. Manjary ohatran'ny hoe zava-tsoa atao tsy hita intsony. Matoa tsika tsy mahita ny zava-tsoa ataon'ilay nahary satria misy alahelo be ao anatiny. Misy fanenenana, misy zavatra be dia be mitazona ny olona tsy hahita an'ilay zava-tsoa ananany. Satria zay ozy izy. Olema any lo tihie kafoy tova imo. Zava-tsoa io, zavatra mitranga io isa-maraina io ozy izy. Ary tandremo ny manadino an'izay. It's ta'er على جالوت شيخنا وزو في خربان مقداشو بقيت شيء ميت تائر على زي بأشمورات فتارو زيز ف نيفتون باتنتي زاني فمبتونا يمين زاني ميلا ما تديد ما تيارو ما ميتريكونا ما نتيجة من aiza ny Shekhinana Hashem, aiza ilay fisian'i Hashem eto amin'izao tontolo izao. Aiza ilay trano itoeran'io fisian'i Hashem io eto amin'izao tontolo izao. Ino ny dikan'izay ilay tempolo izay simba. Satria tsika manana trano, tsika manana toerana itoerana. Fa ilay nahary tsy nanamboarantsika ny toerana izay nipetrahany tamin'izany fotoana izany potika satria nanino satria vokatry ny otan'ilay nahary otan'ilay olombelona ihany. Tsy mba ilay toerana. Izay zavatra zay ozy izy anisan'ny fomba fisainana azahoantsika mametraka ohatran'ny hoe manome lanjan'ny zava-misy ananantsika eo amin'ny fiainana. Misy lanjany zavatra rehetrarehetra matoa tonga amin'ny toerana io misy antony fa tsy tonga eo fa tany. Fa ilay antony izay ilay hoe fa maninona no tonga eo, inona ilay zava-tsoa mahatonga ny olona anankiray miaina an'izay, io no mora adino, io no adinontsika dia manjary tsy hita intsony ny zava-tsoa dia manjary ratsy daholo zany ny zavatra mitranga. Qui avonotecha ve'avonot avotecha hayu ela va'adin lo hekima nefilata. Dia ozy izy maninona ozy izy mitsimba niravan'ilay tempolo satria vokatry ny otanao sy ny otan'ireo razambenao. Averisika ihany fa Beit Hamikdash ny antsoina hoe trano masina raha tena dikako arabaky teny. Tsika niresaka teo fa ny vatana antsoina hoe trano. Ny trano antsoina hoe trano. Ny communauté anankiray manana vatana koa izy, trano koa zay. Ny firenena anankiray manana iny koa antsoina hoe trano. Trano ifonenan'ilay mponina ao anatin'ny firenena. Le concept na le hevitra ara-panahy antsoina hoe trano zany ohatran'ny hoe toerana anankiray fandraisana zavatra be dia be. Dia amin'izay fotoana izay rehefa miteny zany izy eto hoe potika ny trano itoeran'i Hashem,
vokatry ny otanao sy ny vokatry ny otan'ireo razambenao, misy hevitra lalina ao ambadika an'izay. Anokatra varavarana anankiray fotsiny isika hoe jereo ny fiainan'ilay olona, jereo ny fiainan'ilay fianakaviana, jereo ny fiainan'ilay communauté, jereo ny fiainan'ilay firenena. Raha ohatra ka misy sedra be dia be, raha ohatra ka misy fambara hita fa sarotra ny fiainana satria misy otana ataony manomboka amin'ny olona hozy izy, otanao. Satria io toerana io zany ireo zavatra resantsika ireo na olona anankiray na fianakaviana anankiray na communauté anankiray na firenena anankiray, ireo vatana daholo ireo trano daholo ireo. Rehefa potika ny trano io dikan'izany eo amin'ny lafin'olona anankiray, potika ny trano, aretina na reraka na zavatra ohatran'izay, zany anisan'ny fambara hoe misy aretina, ara-panahy zany. Zany dia hoe dikan'izay zany hoe potika ilay trano, potika ilay vatana. Ao anatin'ny tokantrano koa ohatran'izay, jerena koa ny fiaitsikan'ilay tokantrano. Raha misy ady, raha misy alahelo, misy zavatra rehetra ohatran'izay, fambara amin'ny aretina amin'ny tokantrano. Dikan'izay potika ilay trano. Tsika zany tsy tokony mieritreritra fotsiny hoe ilay trano itoeran'ny HM io dia hoe itoeran'ny Menahar dia hoe ny tempolo. Tempolo zany vatantsika zany izy fampianarana efa fantatra hatramin'izay. Vatana tempolo, trano tempolo, communauté anankiray tempolo, firenena tempolo. Potika ilay izy. Io izy vokatry ny otan'ny tsirairay ary indrindra otan'ny misy koa otan'ireo razambe. Ary mila mangataka fibebahana amin'izany zavatra zany. Ny otantsika voalohany indrindra fa misy otan'ireo razambe koa mila zakain'ny taranaka. Zay notion zay misy zavatra resaka izay tokony adino satria ohatran'ny hevitra antsika hoe tsisy idiran'ny razambe sy ny taranaka. Nefa ao anatin'ny Torah dia mampianatra mihitsy HM miteny hoe ny otan'ny ray aman-dreny izy dia zakain'ny taranaka amam-para. Dikan'izay misy zavatra matoa ny taranaka zany miaina amin'ny zavatra sarotra satria misy zavatra tsy nety nataon'ny ray aman-dreny tany aloha. Mila zakain'ny taranaka satria ny taranaka zavatra ny rahan'ny ray aman-dreny ao anatin'ny taranaka, anatintsika. Dikan'izay ilay otana atao tarihy tsy maintsy mifindra amin'ny taranaka. Ka raha tsy taitra ny taranaka, manitsy, manaiky aloha fa nisy zavatra tsy nety nataon'ny razambe, tsy afaka anamboatra mihitsy an'ilay ota nataon'ny ray aman-dreny. Dikan'izay hitohy foana ilay fitsarana ratsy eo anatrehan'ilay fianakaviana, eo anatrehan'ilay lignée. Dia manjary mitohy foana zany raha ohatra ka sanatrin'izany misy ozona tany aloha, dia io ozona io misy foana mandrapahatonga misy olona anankiray ao anatin'ilay fianakaviana miteny hoe misy an'izay zavatra tsy nety nataon'ny razambe ka ho zakaina ka mangataka famelan-keloka amin'ilay ohatra ka fantatra hoe aiza tsara ilay zavatra nitranga. Dia manantona an'ilay taranaka ny olona eo dia tena mangataka ny famelan-keloka. Tsy nety nataon'ny ray aman-dreny fa izay aty izao no taranaka am-para mizaka ny zavatra tsy nety natao fa dia mifono. Zay vao miova io, zay vao afaka ilay ozona, zay vao miova ilay fitsarana. Io avy eo fa be dia be ny fampianarana ato, afaka tohizana. Fa aleo vitana hatramin'ny farany. Otan'ny razambenareo koa izy, no nahatonga an'io zavatra io. Dia imkolze lo ashgiach למעשיך הרעים שגרמו נפילתה. Fatara averiny ihany tena eto zany mila ny fampianaran'ny Rabbi Chaim Vital dia hoe ny ota no mahatonga ny zavatra anankiray ho potika, ho simba. Ary ho apetrany tsara ny lanjany ny antsoina hoe ota satria ny ota no teneniny koa izy manjary tsy afaka manampy anao intsony izy, miaro anao intsony izy Hashem satria manota anao, tsy afaka arovana. Rehefa misy zavatra mitranga dia ohatran'ny hoe tanteraka ilay zavatra ratsy dia tsy afaka mitsangana mihitsy satria tsisy fiarovana. Inona tsisy fiarovana? Tsy nibebaka, tsy namerina tsisy fiarovana zany. Manjary tena hoe latsaka rehefa misy zavatra ratsy mitsanga azafady eo amin'ny fiainana. Tena latsaka mihitsy hozy izy, mifilata eo amin'ny toerananao mianjera io satria vokatry n'ilay zavatra ratsy satria ianao tsy afaka ampiana. Tsy afaka ampiana satria tsy mahay manaiky hoe tsy nety natao. Tsy mahay mibebaka. Dia ata nafalta al hamita ve hekimecha dia
ke vadkhila beyeter sa'at. De zao izy averiny any. Zao zany anao izy am'zay fotoana zay andeha atory. Latsaka zany anao tsy hoe amin'ny vokatrin'le ota de tena hoe latsaka de andeha atory anao izy. De nefa inona zavatra mitranga? Mbola mitsangana anao ny marainan'iny. Ary rehefa anao mitsangana izy a, nahazo hery vaovao indray. Vaovao mety be de mihoatra nohon'le hery nanananao tamin'ny omaly iny. Zany izy zavatra tokony fantarina hoe zava-dehibe anie zany zavatra tena hoe mifo maraina zany, mifo tafafo. Velao ela chez Tizke le Nehamat Tzion Sis'u ata Masos kol amit ablim aleha. Akhar حركار تعصب بتورا شب البي عاد اور حبوكر إما تخال كي اليدخين أتا مريد الليخ شفاء محزكة بيوتر نفولا. Rehefa mitsangana zany izy de olona anankiray antsoina hoe hasida am'zay zao ka mahafantatra tena fantany tsara ny lanjan'ny antsoina hoe mifo. Inona ny zavatra ataony voalohany zany am'zay fotoana zay? Fantany tsara le lanjan'le fifoazana ary mankasitraka ny fitiavan'ny Nahary satria mbola naveriny mitsangana izy de inona nataony? Mianatra Torah, mianatra an'le Torah iny antsoina hoe Torah didy na lalana, fa io lalana io no antsoina hoe sitrapon'le Nahary. Satria nameny hery vaovao tokony sanatria zany Chazo Shalom tokony tsy mitsangana intsony tamin'io fa mbola nitsangana de mianara am'zay izy an'le sitrapon'le Nahary. Iny izy aiza ny ahafantarana ny sitrapon'le Nahary? Ao anatin'ny Torah zay nameny antsika ao anaty tamin'ny andron'ny Moshe, Moïse, tamin'ny Ary Sinay tendrombohitry ny Sinay. Ianara ino izy? Mianara ary tsy vitany hoe tsy le Torah voasoratra ary io fa tena tonga de miteny izy. Hitantsika tsara ity Torah Shebe Alpe. Inona antsoina hoe Torah Shebe Alpe? Ilay Torah zay ataontsika hoe voalazany vava. Tsy nisoratana le Torah, io Torah ianarana amin'ny alina io zany tsy Torah voasoratra fa Torah Shebe Alpe. Le Torah raha ohatra ka adika izy amin'ny teny gasy lova-tsofina. Misy koa nataony tsy fanampiany fasy na fa vitantsika kosa ity de verina am'zay angamba am'zay no ataontsika famarana anazy. Or boker de izy hoe fianarana ny Torah izy ka hatramin'ny ipoiran'ny hazavan'ny maraina. Raha ohatra ka vitanao izy manao an'izay de aza matory tsony zany dikan'izay fa hoe amin'ny alina io mianara am'zay aza matory tsony. Ki aliyedekhen ata morida eleha shefa. Satria rehefa olona manao an'izay izy rehefa manao an'izay ianao izy de io ny fomba fampidinana ny fahasoavana. Shefa zany a bene chaye maisonné. Bene taranaka, zanaka, chaye ny fahasalamana na ny fahavelomana, de maisonné ny zavatra rehetrarehetra azahoana ny azo sakafo dikan'izay ny parnasa, ny vola sy ny zavatra rehetra. Reo antsoina hoe shefa. Fampidinana shefa ino tena hoe ataontsika hoe fahasoavana, ataontsika hoe fahasoavana antsoina hoe shefa. O mahazika bihiota ny vola de indrindrandrindra hozy izy amin'ny vanim-potoana amin'ny alina io zany rehefa tena mianatra iny tena manome an'le olona hery mba tsy ho enjera. Inona dikan'izay? Rehefa mifoha amin'ny vanim-potoana firesahana io mahazo hery lehibe tsy ho enjera. Ino hoe mienjera? Tsy lasaka indray amin'ny fieritseritra ratsy, tsy lasaka indray amin'ny fitenenana ratsy, tsy lasaka indray amin'ny fihetsika ratsy. Raha tsy atao zany ny olona tsy afaka miady mihitsy zany ny olona anankiray hoe hiady amin'ny ilany ratsy antsoina hoe ieser hara raha ohatra ka tsy manome hery ny tenany izy azahoany tsy hilatsaka. Inona le hery amin'ny tenany? Ino le hery tsy ara-batana intsony fa hery ara-panahy. Satria io ady ireo ady antsoina hoe tsara sy ratsy ao anatin'ny tenantsika, ady ara-panahy. Ka tsy hanao sport, tsy hanao zavatra ohatran'izay na hoe misy zavatra atao ara-batana hoe hiadivana ny antsoina hoe ieser hara na le ilany ratsy anatin'ny tsirairay. Fa
mila amena hery izy fa ahoana ny hery, inona le hery io zay le kôdy angambany zay avatra farany tetenintsika hoe eo amin'ny vanim-potoana io nazahoana Khazak ny matanjaka manana hery azahoana idivana amin'ny ilany ratsy ananantsika Bezat Hashem ka zay zany no ezaka, zay no azotsika fitaovana lehibe izy ny tena marina reo zavatra reo fitaovana lehibe nefa vitsiana ny olona afaka manao an'izay. Zasy ny teny hoe tsisy vitsiana satria voalohany indrindra sarotra be zany iza ny hiaro tory isan'andro. Fantatra tsara zany satria averina ihany io zavatra io zavatra nianarana ary efa niainana tam'izay tany Israel satria zay mianatra an'izay tsy moramora mametraka an'izany programa zany hoe amin'ny alina ny olona rehetrarehetra matory dia anao indray mifo miady amin'ny torimaso no anisany ady farany enjana indrindra eto amin'izao indrindra eto amin'ity tontolo iainantsika ity. Nefa raha mahavita an'izay izy dia tena hoe manome hery ny tenanao anao mba tsy ho latsaka, tsy hiverina amin'ilay zavatra tsy nety natao tamimaly. Dia hiverina kely angamba isika amin'ny THCBRP sa amin'ny manaraka mijery an'izay. THCBRP aleo aloha amin'ny manaraka. Faharoa kadonay amen mankasitraka an'izay nanaraka atao amin'ny YouTube dia mankasitraka koa an'ilay miaina amin'ny rediffusion dia tohizana ihany ny fampianarana amin'ny herinandro manaraka. Shabbat shalom dia mbola misy cours koa efa avy eo cours fa amin'ny teny frantsay ilay izy mikasika ny otiote de Rabia Akiva, midrash otiote de Rabia Akiva ho an'izay liana afaka manaraka an'izay. Shabbat shalom et tsadi Yom Tov.